misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto mifandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity ampitiavana sy anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra no iarabana ny isa-tokantrano tsirairay avy zay mandray sy manaraka ny ten'Andriamanitra eto ny irina dia tombo finoana trano isika ary ahafahantsika manana fahamatorana amin'ny fanarana an'Andriamanitra ary manana ny faharetana eo amin'ny fiantsehana indrindrany zavatsarotra. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotra anao manokana izahay amin'ity anio ity satria fantanay fa miasa mandrakariva amin'ny fiainanay ianao. Amboary izahay mba ho tahaka anao ka hanana fomba fijery hafa, fomba fanao vaovao ary mifanaraka amin'ny sitraponao. Andray ny teninao zay ankehitriny miasa ianao amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy eto ka aokany tsy ho fahazarana ao andrasanay an'izany fa tahaka ny fitadiavanay ianao, ny fitadiavanay ny lalana makany fahamarinanao izany no ikatsahanay azy aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe saino ny zavatra any ambony. Tsy misy fomba ivelany afaka isolo-toerana ny finoana tsotra sy ny fahafoizana tanteraka ny tena. Tsy misy olona afaka mahafoana an'io izao io ao amin'ny tenany. Ny any azontsika atao dia ny manaiky hanatanterahany Kristy an'io asa io. Amin'izay dia ho toy izao ny ho fitenin'ny fanahy manao hoe tompo raiso ny foko fa tsy afaka manolotra azy ho anao aho. Fa nananao izy tehirizo madio fa tsy haiko manao an'izany. Vonjeo na dia tsy sitrako aza izany. Vonjeo eto amin'ity tenako malemy tsy manam-pioviana amin'ny endrikao. Volavolao aho amboary aho, akaro aho amin'ny rivo-piainana madio sy masina aho dia ao amin'ny rivo-pitiavanao sarobidy hikorinao amin'ny fanahiko. Rehefa ataontsika foto-dresaka ao amin'ny vavaka ataontsika Kristy dia manjary ambetin-dresaka koa rehefa mibanjina azy isika dia hovana azo an'izany endrika izany tokoa avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra amin'ny alalan'ny fanahin'ny tompo. Azo hovana amin'ny fanavaozana ny saina ny olombelona dia ny olombelona lavo ka afaka mantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Ahoana no hamantarana an'izany? Amin'ny fananana ny saina sy ny fo ary ny toetran'i Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Natao ho fizahan' izao rehetra izao na anjely na olona isika. Izay tian'i Kristy indrindra no hanao asa soa miavosabe indrindra. Tsy misy fetra ny fahazahoana manao soa eo amin'izay mametraka an'izao ary mamela toerana iasan'ny fanahy masina ao amin'ny fony ka miaina amin'ny fiainana voatokana tanteraka ho an'Andriamanitra. Raha tsy maintsy hiaritra ny fifehezan'ny tena ilaina ny olona ka tsy hitairana ihany koa na ho reraka eny an-dalana dia hampianatra azy isan'ora sy isan'andro Andriamanitra. Maniry mafy ny aneho ny fahasoavana izy. Raha isoron'ny olona ny zava-misakana dia androtsaka ny olona ny famonjena izay tosaka be dia be amin'ny alalan'ny olombelona natao fantsona tokoa izy. Ireny tokotokoa ny hafahany manala n'ilay
damahela zay ao anatsika ilay tsy mampahonjy atsika reny ny amerina indray anao tahaka azy ho mpanjesy ho manana ny fahamarinana ho itoetra ao anatin'ny fahamasinana trany ny fanahy masina ny anampy atsika ananatsika afo nofo ananatsika fanetretena ananatsika ahatrasatsika ny fanavaozana ihany koa amen. Dia manitray tsara indrezan-danitro mbola misaotra anao zay ny amin'izany teninao zany atompo ampio izay isaina ny zavatra any ambony ka atsapa fa zava-dehibe ny zavatra any ambony noho ny zavatra eto tany ary anao aloha laharana anao amin'ny zavatra rehetra aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.